Isaorana an'Andriamanitra no ahafahantsika miaona indray amin'izao anio izao ary miaraba anao. Maniry tokoa raha maniry ny fanahy masina ny hanazava anao, hanala izay rehetrarehetra kirana amin'ny maso, hanala izay voaly mbola nanakona tsy ahitanao ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra. Raha hitory an'izao teny izao dia tsy manana tanjona afa-tsy ny halalanao ny fahamarinana dia Jesosy izany. Tsy misy tanjona hafa, tsisy fitaomana amina tokom-pivavahana sy tokom-pinoana, tsisy fitoriana olona, fanambarana olona, fanindraindrana olona, ary tsy ny tenanay ny torianay fa ny filazantsara an'Andriamanitra ny torianay, ny fanjakan'Andriamanitra no ambaranay amin'izao fandaharana miomana amin'ny iaona amin'Andriamanitra ao izao, miomana iaona amin'Andriamanitra ao. Satria ho avy Jesosy eny amin'ny raolanitra ary tafomana ve tsika? Iraka izahay, solontenan'i Kristy izahay, ilaza aminao hoe miavana amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Jesosy Kristy izay tsy nahalala ota nefa tonga ota mba hamonjy antsika, hanavotra antsika. Ary izay raha tonga eto amin'izao fotoana dia tsy amin'ny teny mahataona na amin'ny fahendren'olombelona na fahaizana amin'ny teny na mandahan-teny fa amin'ny afon'Andriamanitra, amin'ny herin'Andriamanitra, amin'izay iraka apetrak'Andriamanitra aminay hoe amparao amin'ny oloko fa ho avy ahako, ambarao ny olona hiomana fa fijaliana, fahorinany amin'izany any amin'ny elo zany, fahafatesana, fahoriana, fijaliana, fanaintainana zany any amin'ny elo zany, raha tsy tafavana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Koa dia mbola tombonandro androany ahafahanao miaino, ahafahanao miomana, ahafahanao hisafidy ny fahamarinana dia Jesosy zany. Tsy misy resaka ambadika ho fakana volana, ho fakana arena izao, na resaka famporisihana handoha vola sy handoha fahafolo-karena, tsy zany velively, ary tsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany. Fa hanambara ny fahamarinana dia Jesosy zany. Amin'izao fotoana, vanim-potoana iainantsika izao, be da be ny fampianarana izay mandeha etsy sy eroa, be da be ny mpaminany santoka hoy ny tenin'Andriamanitra. Tsy izao no mamorona an'izany fa voalaza atao amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Voalaza ny tenin'Andriamanitra zany fa hisy mpaminany santoka, hisy mpampianatra santoka, hisy fampianarana santoka, ary ny olona dia hiala amin'ny finoana. Any hoe hisy ny apôstazia. Ny apôstazia dia ny hoe fialana amin'ny finoana. Fanariana ny finoana marina dia ilay finoanan'i Jesosy, ny fampianarana madio tsy misy kilema. Milaza ny tenin'Andriamanitra fa any aoriana ny olona angidihidy sofina ary tsy hazaka ny teny tsy misy kilema, ary dia amorona mpampianatra ho azy izy izay afinaharinaritra ny sofiny no henony. Amin'izao fotoana izao no misy an'izany. Rehefa mitory ny fahamarinana ianao, mitory ny tenin'Andriamanitra ianao, milaza ny amin'ny fibebahana, ny amin'ny fahamasinana, ny amin'ny hazo fijalian'i Kristy, ny amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, dia tsy mahazaka ny olona ary milaza fa tao masika ny teny, milaza fa tao tsisy fitiavana ny zavatra ambara, mangidihidy sofina izy ary tsy te hiaino ny fampianarana madio tsy misy kilema intsony, tsy mahatanty intsony, ary te hamorona mpampianatra hafa ho azy, ary be da be ny mpampianatra santoka sy ny mpaminany santoka izay maniry mipongatra hita eny rehetra eny amin'izao fotoana izao. Ary fotoana zany tsy azo sakanana, tsy azo ferana, satria efa voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa ho an'izay zanaky ny mazava, ho an'izay zanaky ny fahamarinana, ho an'izay tia ny fahamarinana dia alala ny marina hatrany izy, afantatra ny sitrapon'Andriamanitra hatrany izy, manoloana ny feo hafa rehetrarehetra. Amin'ity androany ity ary ny nazaraina aminao dia ny hoe ny teny madio tsy misy kilema, ny amin'ny hoe filazantsara marina tiana lazaina aminao, ny amin'ny hoe fampianarana madio tsy misy kilema, sy ny amin'ny fitaka na ny séduction. Be da be ny fampianarana tao marina, zany hoe tao marina, tsy hitanao hoe diso avy hatrany, tsy hitanao hoe tsy mety zany, tsy hitanao hoe tsy araka ny tenin'Andriamanitra zany fa mifangaroaro. Ary zay nitetiky ny devoly zay. Ny devoly tsy tonga dia hitanao eo hoe tsy mety ny zavatra toriana, tsy mety ny zavatra ambara, fa ny devoly, ny ratsy tsy misy tandroka hoy ny fitenenana, hoy ny tenin'Andriamanitra ny Korintianina faharoa any hoe na ny devoly ara dia mahay maka ny endriky ny mazava. Misy milaza aminao hoy Jesosy tahaka ny ambodia fa mitafy volon'ondry fotsy, mpaminany santoka, te handringana anao, te hamono anao, te haka zay arena sy vola sy fanananao, te hampandriadrisa anao, te hanome fanantenana pokaty anao, hanome fanantenana anao ny amin'ny zavatra eto tany, fa tsy mitory aminao ny zavatra any an-danitra, tsy mitory aminao ny amin'ny fialana amin'ny fahotana, fialana amin'ny rendrarendram-piainana, fialana amin'ny fombafomba am-piangonana, fombafomba n'izao tontolo izao, fialana amin'ny resaka fitadiavam-bola nefa ao am-piangonana, miresaka ny zavatry ny tany. Zany ilay lazain'i Jesosy hoe
ambody mitavolon'ondro fotsy, tsy hitanao eo zany fa misoko miadana, misoko mangina, ary iraka zay am'izao fotoana zao itsoka ny trompetra ilaza aminao tandreny fa misy ny mpamina ny santoka, misy ny mpampianatra santoka. Zavatra lazaiko aminao zao dia ianao no anamarina azy amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo ity ampandraisana azy. Ny fanamasina ikasika anao, ikasika ny fonao, alalanao ny fahamarinana, andehananao araka zany, hamarino ny zavatra ambarako aminao, aza raisina mambolony, fa dinio ny tenin'Andriamanitra rehefa avy miresaka tsika. Raisika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera faharoa toko faharoa. Petera faharoa toko faharoa, dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra, andininy voalohany. Fa nisy mpaminany santoka teo amin'ny olon'Israely, ary isy mpampianatra santoka tahaka izany eo aminareo, izay ahatonga mangingina saindiso mahavery, ary andany tompo izay nividy azy ka ahatonga fahaverezana tampoka amin'ny tenany. Manambara tsara ny tenin'Andriamanitra eto, faminaniana ny lazainy Petera apôstôly zany, ary tanteraka zany amin'izao fotoana. Nisy mpaminany santoka teo amin'ny zanak'Israely ozy, ary isy mpaminany santoka koa eo aminareo, izay misoko miadana, izay mandeha mangingina, ahatonga fahadiso-kevitra, ary ahatonga fahaverezana tampoka. Zavatra efa misy zany amin'izao fotoana zao, ary ambarako aminao ny fampianarana santoka zay misy, mila hitandremanao. Hoy ny tenin'Andriamanitra any amin'ny andininy fa folo. Ireo dia olona sahasaha, mitompo teny fantatra, sady tsy matahotra ny teny ratsy ny manana voninahitra. Toizako ihany toko faharoa ihany andininy fa 17. Andininy fa 17 vakitsika. Ary hiarany ratsy ho valin'ny faratsiny izy, ataony ho zava mahafinaritra ny velona vetivety amin'ny fi. Tsy hitanao zavatra misy ve zany amin'izao fotoana? Olona milaza mitory tenin'Andriamanitra, milaza mivavaka, milaza mpanompon'Andriamanitra, fa misy fahafinaretany nofo, fifikirana amin'ny zavatra ny tany, famporisihana ny olona, hikatsaka ny zavatra ny tany, ary hanorona sy hazo iaren'ny tany sy zavatra eto tany. Ka be pentipentina sy tsiny izy, sady velona amin'ny fi eo amin'ny fanasam-pifankatiavany, raha miara-mirana aminy ianareo. Be petipetina ozy izy, velona amin'ny fi, olona tia izao tontolo zao, zavatra eto amin'izao tontolo zao, miaina amin'ny zavatra eto amin'izao tontolo zao, fitiavana ny arena, fitiavana fananana, fitiavana vola, fitiavana voninahitra, fitiavana zavatra ny tany. Zany ny olona amin'izao fotoana ny akamarony, ary ny mpamina ny santoka dia mampianatra anao an'izany. Ny filazantsara ozy dia fananam-bola, fananan-karena, fananana fitaovana, fahombiazana, fananana an'izao rehetrarehetra zao eto tany. Fa lazaiko aminao fa hitantsika eo fa tsy zany ny filazantsara. Filazantsara santoka zany, ary avy any amin'ny démonie zany, mahatonga ny olona hifikitra eto tany zany, mahatonga ny olona hisaintsaina ny zavatra eto tany zany, mahatonga ny olona tsy homana amin'ny fiverenan'i Jesosy zany, fa hifikitra amin'ny zavatra eto tany, ary hitady zavatra eto tany. Ary ny olona rehefa manana karena, manana vola, manana fananana, dia me manadino an'Andriamanitra izy zay, me miala amin'Andriamanitra izy zay, ary me lasa misy fiheboheboana, misy firehariana, ary lasa misy filan-dratsy, lasa misy fijangajangana, lasa misy fitiavana, lasa misy fahafinaretany nofo ao anaty ao. Dia zany ty filazantsara toriana amin'izao ty, raha tonga dia tenena dia hoe évangile de prospérité, resaka pensée positive, tsy filazantsara n'Andriamanitra zany, tsy ato amin'ny tenin'Andriamanitra zany, misy ahodin'ilay ratsy le izy, ary be da be ny mpamina ny santoka mizaran'izany amin'izao fotoana. Zavatra mbola toizantsika ihany, andininy fa 17, manana maso feno fijangajangana, izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana, dia mamitaka ny tsy miorina tsara izy, ary mampahazatra ny fony amin'ny afatatry ny fitiavany arena, dia zanaky ny fanozonana izy. Zany ny zavatra misy. Mitory filazantsara ianao, voakasiky ny fahasoavana ianao atoato, ho azonao zao rehetrarehetra zao, ho tonga aminao ty rehetra ty, fitiavana arena, fitiavana vola, fitiavana fananana. Ary ozy izy hoe tena be fahotana ozy izy, efa manana maso feno fijangajangana, izay tsy mety mitsahatra amin'ny fahotana, mamitaka ny tsy miorina tsara, ary mampahazatra ny fony amin'ny afatatry ny fitiavany arena, dia zanaky ny fanozonana izy.
mamitaka ny tsy miorina tsara ozy ianao raha nandray an' Jesosy ianao, raha zanak'Andriamanitra ianao kanefa tsy miorina tsara dia ho tratrany zany fampianaran-diso zany, zany fampianarana santoko zany, zany resaka fananana reny zany. Fa ny ankamaroany raha mijery ianao zao fitoriana filazantsara dia zay aompy ianao, ahazo vola ianao, ahazo harena ianao, ho tafita ianao, iova ny fiainanao, hitsombadika eo ny fiainanao, ary tena handroso amin'ny voninahitra ianao, hisy fipoahana ara-bola, hisy an'izao rehetrarehetra zao. Zany ny zavatra lazaina, fa dinio ny tenin'Andriamanitra fa tsy zany ny filazantsara. Tsy tenenina aminao hoe mibeba ianao, miala amin'ny fahotana io, miala amin'ny fijangajangana io, miala amin'ny risorisa io, miala amin'ny kolokolo io, miala amin'ny tsolotra io, miala amin'ny fahotana. Fa ao daholo zany rehetrarehetra zany. Olona ao anatin'ny fahotana dia mbola tenenina hoe aompy ianao, azo vola ianao, azo harena ianao, azo fanana ianao, hisy fipoahana ara-bola ianao, nefa le olona ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny faharatsiana, ao anatin'ny fahalotona. Aiza ny fahamasinana, aiza ny fatahorana an'Andriamanitra, aiza ny fikatsahana, ny fiakarana any an-danitra. Tsy zany ny filazantsara, tsy zany velively ny filazantsara. Ary ianao izay mikatsaka an'izany, miainao anatin'izany zavatra lazaiko teo zany, aoka heritreritra fa misarika anao hoe tao tany zany. Dia voalazany ihany ato amin'ny tenin'Andriamanitra hoe 9:15 efa niala tamin'ny lalana mahitsy izy ka nivily nanaraka ny lalan'ny Balama zanaky Beora izay tia ny tambony tsy fahamarinana, nefa voanatra izy noho ny fahotany. Ny boriky mona dia nanao feon'ny olona ka nisakana ny adalan'ny mpaminany. 17 ireo dia loha rano ritra, zavona entiny tafio-drivotra ka efa tehirizina ho azy ny fahamaitisany maizina. Fa mandoka fatratra ny zava-paony ireo, ka ny filany nofo dia ny fijejojejona no entiny mamitaka ny olona izay saiky afaka tsy ho namany velona eo amin'ny fahadisoana intsony. Fahafahana no ampanantenainy, fahafahana no ampanantenainy reny, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalotona, fa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Zany ny zavatra misy. Miala izy dia tononoko aminao mihitsy, miala izy ohatra amin'ny trona hoe fiangonan-dehibe, lasa izy any amin'ireny fitoriana fananaka-reny reny, andra izy mieritreritra hoe efa afaka tary amin'ny fombafomba sy ny zavatra matoritory, tonga ariana izy tratra ny fitadiavaka reny, tratra ny fananam-bola, tratra ny famporosihana amin'ny faniriana fatratra ny vola sy harena sy ny resaka zavatry ny tany. Zany lazay n'ity tenin'Andriamanitra ity. Iverenao hatrany rehefa avy miresaka eto sika Petera 2:2. Fahafahana no ampanantenainy ozy, kanjo ny tenany aza dia andevo ny fahalotona, fa izay maharesy ny olona dia mahandevo azy. Firifiry milaza fa mpanompon'Andriamanitra ary reniny tena ritany teny zao, milaza fa mitory fahafahana, fahombiazana, fanana, nefa miarakaraka amin'ny olona miara-mivavaka ao, vehivavy ao raisin'le mpanompon'Andriamanitra hiaraka aminy, nefa izy efa manambady misakaiza amin'ny vavy-piara-mivavaka ao. Aiza ny fahamarinana? Ny filazantsara ange tsy hoe mahazo vola sy mahazo harena dia tahian'Andriamanitra zay dia hoe ao anatin'ny fahamarinana. Fa be da be ny olona tena io resaka évangile de prospérité io niainga avy any Amerika tonga aty Madagasikara dia avy amin'ny devoly io. Ambarako aminao zany, tsy ato amin'ny tenin'Andriamanitra zany. Filazantsara tsy zany velively, tsy zany velively. Fa ianao raha mbola mitady harena, mitady fananana, mitady zavatra eto tany, mampiala anao amin'i Jesosy zany. Fa izay itoeran'ny harenao dia any ny fonao izy. Be da be ny zavatra hitanao rehefa manaraka vaovao anao, pastera hony, nefa tratra ny zangazanga tany amin'ny chambre d'hôtel, pastera hony, nefa ohatra ny mampiaraka amin'ny tomobile eny an-dalana. Ary izy nefa mitory fananakarena, mitory fahafahana, mitory fahombiazana amin'io fotoana io. Tsy zany ny filazantsara, voafitaka amin'izany ianao, tsy zany ny filazantsara. Ambarako aminao tena filazantsara amin'izay ary raisitsika ny Hébreu 13:10. Hébreu 13:10 andininy 5. Dia zao tsara ny tenin'Andriamanitra, enoy tsara, sokafy tsara ny sofinao, sokafy tsara ny fonao enonao an'izao tenin'Andriamanitra zao. Fa fitiavana anao ne zao hoe alalanao ny fahamarinana, ho afaka amin'ireo mpaminany sandoka sy mangeja anao ireo anao ary androso amin'ny fahamasinana, amin'ny fahamarinana, hiara-hiakatra rehefa tonga Jesosy. Hébreu 13:10 andininy 5. Zao ny lazainy: aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toe-tsainareo, fa mianina amin'izay anananareo,
fa hoy izy izao tsy andao anao mihitsy na afoy anao akory. Izany ny tenin'Andriamanitra. Aoka tsy amin'ny fitiavam-bola ny toetsainao fa minina amin'izay anananao. Inona ny eo amin'ny toetsainao amin'izao? Tra mitady vola, mitady arena, mitady fananana, mitady fahombiaza. Aoka tsy ho amin'izany ny toetsainao ozy ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra io, marina zany. Nefa amin'izao fotoana katsahana foana, azo vola, azo arena. Aoka tsy ho amin'izany ozy ny tenin'Andriamanitra. Marina ny tenin'Andriamanitra. Avy eo mola mitendray ny tenin'Andriamanitra, Timoty voalohany, toko fahaenina. Dia izao ny zavatra lazainy. Timoty voalohany, toko fahaenina, andininy fahaenina. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra, omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona ho amin'izao tontolo izao isika, sady hita fa tsy hatondra na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hianina amin'izany. Mazava be zany, tsy ho azavaiko tsony angamba. Toizako ihany. Izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony, sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Averiko ihany, mazava be. Izay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakam-panahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony, sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana. Inona ny toe-ponao? Manetsika anao hivavaka, manetsika anao hamonjy fotoana, manetsika anao hamonjy an'izao sy zao. So dia famaizana tahanan-karena. Fa ozy izy izay maimay tahanan-karena dia latsaka amin'ny fakam-panahy, amin'ny fandrika, amin'ny filana maro isan-karazany. Dia tavinao daholo ty rehetrarehetra ty, dia tavinao zao filany nofo rehetrarehetra zao. Hoy ny andininy fahafolo, fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo lehibe. Ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra ka izay tratran'izany ozy dia efa nanindrona ny tenany ny ala tamin'ny finoana ary tratran'ny alahelo lehibe. Riavanao, fitiavana anao no anairana anao miomana eo amin'Andriamanitra ao. Fa raha fitiavam-bola, fitiavan-karena no ivavahanao, tsy zany ny filazantsara. Very anao. Aleo tena toriko aminao ny fahamarinana, anafaka anao amin'izany fitaka fampianarana santoko zany dia hiaraka amin'ny Jesosy ianao. Fa zao ny tenin'i Jesosy, Jesosy ilay mahery, Jesosy ilay fitiavana, Jesosy ilay mpanjaka, Jesosy ilay hamonjy ianao, hanavitra anao afaka amin'ny fahafatesana raha mino azy ianao, fa hitondra anao any amin'ny fahaverezana sy amin'ny fijaliana mandrakizay raha manda azy ianao. Hoy izy, aza miarerena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, sy misy mpangalatra manambitrano, sy misy arafesina, sy misy kalalao. Fa miary arena ho anareo any an-danitra, any tsy misy kalalao, tsy misy arafesina, tsy misy jiolahy mangalatra, tsy misy zavatra mamotika. Fa any amin'izay itoeran'ny arenao, any ny fonao. Dia davy ny olona maso hoe rehefa manana zanak'Andriamanitra zany dia manana katikatra, manana vila, manana zao rehetrarehetra zao. Dia raha tsy marina ianao zany dia malahelo kely, dia kivy, dia hoe za zany tsy zanak'Andriamanitra, za zany tsinitsinina fa mitolefika eto. Tsy zany ny tenin'Andriamanitra, fa ny tenin'Andriamanitra dia zao fiangonana be voninahitra, mandresy ny fahotana, mandresy ny fijangajangana, mandresy ny fahazaran-dratsy, manana fahamasinana, miomana miaraka amin'ny Jesosy. Andriamanitra miatoka anao amin'ny zavatra rehetrarehetra. Hoy Jesosy hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany, anampy anareo zany rehetrarehetra zany. Inona le zany rehetrarehetra zany? Le hoe inona no tafianay, inona no sakafonay, tsy haiko inona ny ekôlaziny zanako, inona ny frehako, inona ahoana ny ofatrano, ahoana ny faktura sy ny zavatra maro. Katsao ny fanjakan'Andriamanitra, anampy anao zany rehetrarehetra zany. Fa aza mikasaka arena sy ny zavatra eto tany, fa katsao ny fanjakan'Andriamanitra, katsao ny sitrapon'Andriamanitra, katsao ny arahana amin'ny Jesosy isan'andro san'andro. Hoy Davida, amaranako azy, Salamo 7:30. Efa tanora ozy izy ary efa mba tanora ihany ary efa antitra ankehitriny, fa tsy mbola hitako izay marina nafoy na ny zanany mangatakanina, fa miatra mandrakariva ireny. Raha manana an Jesosy ilay fahamarinana ianao, tsisy ahinao ny amin'ny hoavy, tsisy atahoranao ny amin'ny hoavy. Ohabolana faraika amin'ny 30, ny fiangonana marina io ohabolana faraika amin'ny 30 io, ny andro avo ozy izy dia omezany. Satria manana an Jesosy ianao, tsy ahoanao ny zavatra eto tany, fa ny fanjakan'Andriamanitra ny katsahanao. Saino ny zavatra any ambony raha niara-maty tamin'ny Kristina reo, niara-nalevina tamin'ny Kristina reo, saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Izany ny filazantsara.
sao dia raha tonga ny filazantsara, tonga ny trompetra mitsoka, tonga Jesosy, sao dia ny arenanao mbola tazonanao, sao dia ny katikatananao mbola tazonanao, sao dia ny vilahanao mbola tazonanao, sao dia zay anananao ao no atazonanao. Fa ny fanananao dia Jesosy. Jesosy ny fananana, harena sy fananana. Ho aminao any ny tompo ary ho mpiaino mpankatoa ianao. Ny anaran'i Jesosy. Amen.